Manolotra ny arahaba tompoko ny varatazana maritra nitoetry ny andro ato anatin'ny telo andro avy mazava ho azy fa mety mbola ho hita taratra eny foana ny orana malefaka any amin'iny morontsiraka atsinanan'iny ho an'ny fatra loatra mangory sy ny teriny atsinanan'ny afovoantany kosa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro raha mahakasika ny maripana indray dia somary isy fidinany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny fatra sasany ato amin'ny afovoantany raha toka tsy misy fiovana misongadina ho an'ny faritra hafa vinan'ny toetry ny andro raha mpitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazovahana ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny faritra atsimony amin'ny Madagasikara iny isava-miantalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro na izany naty izany aza mety andrahoana rahana orana malefaka indraindray manodidina ny Antalà sy ny faritra Ambatsoa vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Isava Ambatsoa ary Analanjorofo raha toka ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny faritra hafa na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 5 degré zao ho an'ny afovoantany 9 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana anainka 4 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy manodidina Mampikony ary Antsohihy vinan'ny toetry ny andro ny alahady indray ary dia ny varatazatra any aloha no maritra ny toetry ny andro amin'izay fotoana izay araka izany dia mety mbola azorana ny morontsiraka atsinanana miangavany amin'ny morontsiraka ny Antalà hatrany atsimo atsinanana andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny faritra loatra mangory sy ny tendriny atsinanana ny afovoantany ny ilany andrefana dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be mihitsy ingaby masoandro raha ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 14 degré ho an'ny faritra anatiny 12 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 1 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana tazantsika amin'izao fa manainka eo amin'ny 4 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny andao faranana vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia mety mbola azorana ihany ny morontsiraka ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo raha toka somary andrahoana amin'ny akapobeny ny any amin'ny faritra Isava Diana Sofia loatra mangoro ary ny faritra atsinanana ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny aorian'ny zavona na zavotany ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 15 degré ho an'ny afovoantany 12 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana tafakatra 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Boeny Betsiboka ary manodidina Mampikony sy Antsohihy izay ny mahakasika ny toetry ny andro faraka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina nahitana fidinany kely izay tahan'ny fahalotondrivotra izay na izany na tsy izany aza dia mbola avo roa hatramin'ny 3 eny amin'ny fetrany OMS andrefa rehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony hatrany ny tahan'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro amin'izao faran'ny herinandro izao manome fotoananao manaraka indray velo matompoko.